zava-mananaina natao mpivavaka ny olombelona, hoy ny katesizmy fiangonana katolika. Samy mitady an'Andriamanitra ny olombelona rehetra, manampitrotraka ny korontana maneran-tany anefa ny fifanoherana sy ny fifanenjehana ary ny fifamonoana noho ny antony ara-ponoana. Mila finiavana sy fahasoavana manokana isika hiatrehana izany. Adidy miandry ny atoko-ponoana samihafa araka ny vavaka fangatahana mpanaovan'ny Papa Léon XIV mandritra ty volana oktobra ity ny fifaharombonana hiaro sy hampanjaka ny fiadanana sy ny fahamarinana ary ny fihavanana samy olombelona. Manazava ny zo fototra izay takiana hatraizatraiza ny fahalalana fa samy zanak'ilay Andriamanitra ray iombonana ny olombelona rehetra, na dia eo aza ny fahasamihafan'ny fotom-ponoana sy ny fomba amam-panao ary ny fahalalana momba an'Andriamanitra. Asan'ny fanahy masina ny fampiraisana fa anjarantsika kosa ny mivavaka sy miezaka anatratra izany. Mba ho iray izy rehetra hoy ny vavaka nataon'i Jesosy, tsy mety tanteraka amin'ny fiainantsika anefa izany na dia toetra voajanahary aza ny maha-iray antsika. Sarotra ny mandray an'Andriamanitra ho ray iombonana sy mihavana, ary na dia misy aza ny fanirinim-pino dia vidiana lafo matetika ny ezaka ho an'ny fankahazoana eo amin'ny atoko-ponoana samihafa. Mitaky fahafoizan-tena sy fahafoizana ny aina mihitsy aza izany. Mila mipaka any amin'ny fo sy fanahy ary makasika ny olona ny fitansana ny zon'olombelona fa tsy mijanona any an-saina fotsiny na odiany saina tsy fantatra. Mampianatra antsika ny Eglizy fa ny fandiniana ny fo no lalana tsara, tsy ao anatin'ny tabataba izay maneho hery sy fahefana manotoka ivelany, fa ao anatin'ny fahanginana sy ny vavaka no atakaran'ny fontsika fa azo atao tsara ny miara-miaina ao anatin'ny fiadanana amin'ny fomba mirindra sy milamina. Ny fo tena olombelona no atsapana fa tokan'Andriamanitra izay velona sy miasa eo anivon'izao tontolo izao. Raha dia tanan'Andriamanitra tokana ny olombelona dia manana toetra voajanahary maha olona iombonana, zo fototra izay tsy azo atao toy ny menaka osi-bato ary tokony ho fantarina tsara sy ho tiavina ary ho hajaina. Ny fon'i Jesosy no mampianatra antsika hanetry-tena sy ho tiany olona rehetra. Ny fony be fitiavana amin'ny mahatena Andriamanitra azy sy mahatena olombelona azy no entiny mangoraka ny olombelona rehetra tsy hakanavaka. Natao hakatahaka ny fony ny fontsika mba ahitany olona ny fitiavan'Andriamanitra ao amintsika ihany koa. Izany fiainam-panahy volavolainy izany sekoly ny fo izany no manosika antsika hiaraka mivavaka, manatanteraka ny vavaka nataon'i Jesosy toy ny ao anaty tambazotra iray ho an'ny olombelona samihafa toko-ponoana, hitondra amin'i Jesosy ny faniriantsika hiaraka hiasa sy hikajaka ny soa iombonana, hanampy amin'ny fampivoarana ny fiainana, hanamafy ny fanantenana ary ho famantarana ny sy ny firaisan-kina. Miaraka amin'i Jesosy isika manatanteraka ny faniriany ho mpampihavana sy hampanjaka ny fiadanana, mba tsy ho nofinofy mampatory fa ho nofinofy tanterahina. Miara-midera an'Andriamanitra isika nanome antsika izao tontolo izao ho zaridaina natao kolokoloina sy ho arovana toy ny soa iombonana amin'ireo tetikasa iombonana amin'ny sehatra asa samihafa, mba handresena ny fahantrana sy hananan'ny olona tsirairay fiainana mendrika. Manako amin'ny fiainantsika sy amin'ny fiarahamonitsika ny fanankinana any Madagasikara amin'ny foasan'i Jesosy sy ny fiantsoana azy ampitokiana isan'andro. Koa ho mpivahiny ny fanantenana isika hamary fitian'Andriamanitra ray ao am-pon'i Jesosy, tsy hatsiaro vizana hikatsaka ny fifaharombona ny atoko-ponoana rehetra ary atoko mandrakariva ny famindram-pony sy ny fahasoavany.